fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe voady ny afiny nosoratany RS Zita ho velomin'ny faly ny ravo ho ny miaja ny rina saloy laingotsiky nandray feo sy nanantondosa tovy razana mamonjy sy oloso. Dia ahoana tsia ho afaka amin'le pro ihany ka andrira pizza fa mifiry moa ilay izy nonomboka amin'ny enina dia mirava sasak'alina eo ay mbola alina indray amin'ny enina kosa viaky dia ho alina aiza ho aiza tia misasak'alina tsy andeha amin'izany aka sady bedo ay tonga andray sarika mba mitadiavana nga hevitra elana hevitra inona tsy afaka amin'izany aho ka tsika nge akika tsy ahatra hatramin'ny farany afaka moatsika rehefa ohatra hoe tonga ny amin'ny folo ka le izy ariva foana ngeny tsy mampety azy amiko dia fety mibandy akama kosa ave dia tsotronina ozy ndi ny anareo koa fitiavandrevo ny tafahoatra dia manaova ohatra n'le indray mandeha ry indray aza be sermonina tsony rehefa tsy andeha nareo eny dia ataovy be sermonina indray mampafantatra ny tokony ataonareo mampafantatra ho sa mandatsa ok izay fa tsy andeha ka tsy izay moa nolazainako ranto aza mba manao ohatra n'le indray mandeha ry tsomo zany aloha andre sao dia ho taraketoka mbola hiteny amin'ny zalama mantsy fa tsisy partenera indray zany mibandy radimo dia amin'izay hitadiavany eo na le efa ao foana entiny andehana akanjo ataovy izay mahafalifaly ny fonao izay fa veloma andraso aloha ao aloha pisokely malalako ndana sao dia lozandreo namanao mahafatifaty anao ireo ianao ndry kosa bay ary serranto tao variana amin'ireo namandreo loatra izy any ka tsy mahatsapa ny tokony atao tsony aleoko aloha hiala teto amin'izay fa sao dia ataon'olona ho adala miteny rereto ka fa lasaizaki rantony tsy hitahita nandritra izay roa andro izay ranto veky maninona ki tsy maninona ka manafinjavatra indray ndry sarika inona monkina fianiko andreo fa ndriko eny ary dia mba valo ihany ara ny fanontaniako teo na dia izany aza any amindry zareo ngamba angamba ve fa nahoana moa ny angambe
ka efa tsy haiko tsony angeky momba azy e. Oviana moa izay mba niona farany. Ka izay ange ny lazako hoe manafy ny zavatra indray indre io e. Nefa moa ataoko ahoana raha tsy lazy ndriko. Nora, tena otra matsiaro mijaly ihany ahaka indraindraika. Fa misy inona Sarika? Be revo loatra kiranto a. Mbola ao anatin'ny fiainan'ny tanora loatra ny fomba fisainany. Hany ka mangatsiaka amin'ny fitiavanay. Marina aloha izany e. Sady zaza tokany ray aman-dreny mantsy ireny ka miadana eo amin'ny fiainana. Fa angaha moa tsy atao amin'ny volana ambony io le fifampifonareo ka. Efa tsy haiko tsony kia. Tsy nahareresaka momba n'izany tsony ato ato. Tsapako aloha fa tia Andry Ranto e. Fa reo namany koa nefa tsy fony. Mo Ndry koa tsy afaka nankana azy tsy fandray amin'ireo satria efa namany talohan'ny raha Andry tamin'ireo. Na izany aza manao sainjaza loatra izy e. Mila miaritra kely fotsiny Ndry e. Zavatra talohan'ny raha nareo daholo izany rehetrarehetra izany ka Ndry ny tokony hanitsy azy amin'izay tsy mety ataony. Fa angaha moa dia tena tsy fantatry Ndry mihitsy hoe aiza izy e. Enona dia hoe resaka amin'ny finday fotsiny aza. Nisy an'le lanonana vonjenry zareo izay kita amin'ny fakomaly a. Mino fa nanao mamy be indray izay iny dia nakafoka. Lanonana inona ki? Tsy haiko fa tao hoe fetin'ny namany le izy. Ary mety izay aky le anniversaire an'i Roland a. Efa henoko indresa Andry anitra mantsy izany ray andro an'izay. Ngamba ki. Fa zao aky alamino ihany na dia izany azy e. Fianarana aloha izao ny zava-dehibe. Aizany tsy olona eo ihany io ny farany. Fa farany oviana. Rehefa antitra sa rehefa tsy ahatsapa ninina tsony ny vatana. Zao araiky mbola tsisy ninina vita dia efa ohatr' izao ka maika fa raha misy zavatra mamatitra na vita io. Ohatr' Sarika, mety atsapa tena ihany hoa io raha vao misy dingana vitanareo eo. Minoana izany ry? Asaky. Raha tsy vao maika ho lozany izao aza. Toetra efa raiky tapisaka amin'io ve moa iova tsony. Manana finoana fotsiny Ndry io a. Vela ho anky izy ny resaka izany fa makarary andoha fotsiny ka. Fa aiza moa ny lalandry izao? Andalo eny andro bebe anay eny vory vetivety io e. Aleoko izahay vileto ka velominy Ndry. Eny araiky raha pitsindray. Efa vita ve ki le zavatra nataondry teo? Efa vita ka. Fa ahoana? Misy ilan'ny eny anga? Efa vita ny sakafo. Ho avy ary ahy e. Dia aza ela Ndry fa efa ela ngeny nahavonina azy teo fa tsy te hanako taba-Ndry amin'ny zavatra ataondry fotsiny dia navelako tao aloha e. Eny re. Fa zary moa nasiko an'le boky vao mivakiko teo iny. Ohatra. Fa nakaiza vetivety teo e. Nefa nge dia tsy ato e. Tena tsy amireto. Ory Sarika! Aleo rehefa avy indray mitady azy. Sarika! Fa aiza foana ary Ndry? Mbola nisy zavatra nitadiaviko izay ry neny teo dia saika hoe efa hitako le izy vao misakafo a. Fa inemy moa efa tsy mahandro fa angamba efa nona be. Tsy dia hoe nona retsy fa efa te atory be fotsiny efa somary ohatrany mahavesabesatra izany lohako izany. Ngaty salamina iny. Ohatrany mahatsiaro vizambizana fotsiny ka. Ary mipetraha amin'izay fa aza loza Ndry mijajirika ohatrany iny ao fotsiny ka. Ndao tokoa ary inona e. Dia avelao anaovako ny sisa rehefa aveo fa tonga dia mandeha ny matory Sady efa tsy dia misy ny ataondry intsony koa nge eo e. Mampirina sy manasa ny reto vilia reto fotsiny sisa angamba dia mampiditra andreo entana sasany ao tokotany ireo. Fa ataoko rehefa aveo e. Dia aza diny Ndry manidy sy manamafy nidim-baravarana rehetra. Eny e. Fa mbola tsy nilaza tamin'ny ny fotoana tongavany nga dada. Ka miankina amin'ny toe-drarahany ihany oniko. Tsy maintsy milamina tsara mantsy ny ihany vao afaka miverina izy. Fa leo amin'izay ary tsy atorika. Ndry, ny sakafo ary ity mbola tsy nisasaka akory ka ho aiza sahady ary sy neny. Tena mihidy mihitsy ny vavoniko izany. Mba hanatero rano hosotroina fotsiny aky azafady a. Eny ary fa ateriko any rehefa aveo e.
fa hoaizindry izany no tomaka be a ody aho fa iverinao mbola hoaizandray mo ndray kosa ohatra manindrona kely ange zany valy tenindry zany ka valy nyfanontanianao zany ka inona indray mo no lazaiko akoatran'izay io fa inona ary tia milonjolonjo ty fa misy inona kipiso tsisy inona za nge ka maninandry be mihitsy tsy mahita andrinina andritry ny dray 3 andro zay ve ka mba misy lanjany aminao ty ihany ny fisiko so ihany fa tsy antony avy ty amiko no nahatonga an'izany sarika kosa dia maninona zao raha tsy miteny ohatran'izany foana ka fa ndry zany tsy mba malahelo aho mihitsy nandritra n'izay fotoana izay ka nanalahelo aza mo afaka nanao ino ka andoara mba hiala hitahita kely sady ela zay tsy niarahako ny sakafo tamin'ny pisokelyko ty zay tsy afaka amin'izany afa mbola misy zavatra ovonjeko aingana any an-trano sarika fa inona marina mahazo andry ty mahazo avy efa zatra irery efa zatra tsisy namana sy tsisy mpanambitamboka atao tsy mitady an'izany tsony fa nizarina izy asa andao fa tsy manao andry an'izany tsony amin'ny manaraka rehefa manam-potoana nge miezaka manantona andry foana eno ny vehivavy mantsy efa natokana hijaly sy ho ampijaliana miasotra foana nefa rehefa ny andry kosa lasa lavitra loatra amin'ny fisainany tsy misy an'izany rehefa andao tsy maintsy mody aho manao tsy metimety ngeny eny ao dia tsy tiako irery izy nefa za ty efa mba nirava ihany fa dada mbola tsy nirava amin'izao tsy ao izy fa lasa nitoliary namonjy fahoriana ay mo ka andao vetivety ara dia sady mividy gote kely hoany mama ataon'ny fanokafam-bavony oko izao fa za misahirana amin'izany ka iza ndray ara moa misahiranako izy ndry asa so dia namanao any ohatra tena tsy azoko tsoa mihitsy nitindry hatongavana ka vao teo ndry no nilaza fa efa nizarina ho irery zao nefa mananamana indray dia milaza fa misahirana indray zay manao an'izany ranto avelao aloha ody avelao andamin-tsaina kely fa mbola mikorontana be zany lohako izany dia tsy misy azoko hanampiana andrivy amin'izany rehefa tony miantso anao amin'ny finday ihany zay eny arako velomindry dia mirary fahasalamana ho amin'ny mamy misaotra manahoany noro ranto manahoany ianao tsy tahita ao anatin'ny akanjo any rehefa kely dia tsy tazan'ny olona aiza koa izay kely eo olona bilangina be zao ve fa nahoana hono nandeha rery tony ka nilozandry zalako dia tsy niaraka tamin'ny zavavy anefa ka tsy eo izy reo hafa ireo indray ary alaina rehefa tsy tonga indray angareo lany aminareo eo indray ndry noro aloha zao no hitako eto dia izy no iarahako sa tsy tindriko ny miara-dia amiko za ve moa no teny an'izany sady za io koa mba mandeha rery ka tsy zarako aza mananamana ay fa aiza tokoa ny namandry za nge mba gaga amin'izao tsy fahatongavan'izao fa nga tsy mba nampilaza tamin'ry melo izy amin'ny tsy fahatongavan'izao ka na mba nandefa afatra tamin'ry ohatra fa nga ianao tsy mba niantso azy mihitsy koa nefa nafarafaratsy mba nandefa mesazy ray ao anatin'ny ray andro ohatra manao an'izany any ange rehefa mba manam-potoany ireny indraindray ranto kosa dia tsy raharahinao mihitsy zany ny namako indray izany fa tsy raharaiko ahoana kosa sary ny vavanao mihitsy ny laza azy teoko mbola manampy an'izany koa ny sy fahafantaranao ny fandaram-potoanan'izao sy nefa tsy haiko tsony nefa mba hoe mpifankaty ihany nareo ka le fotoana mihitsy angery norony tsy misy ny fotoana misarika ho iny tsy misy fa raha amin'ireny mpandrakamanao reny dia libre 24 heures sur 24 mihitsy ianao ndry koa dia efa mahay milaza loatra ka izanyko andolo ivily kely ato fa ohatra nona mihitsy ahy zany sa ianao tsy mba mahatsapa ihany koa sady andro efa miraika ambe folo ty kosa ve ndao ariko dia mahazo ao toerana ary misaotra inona zany metimety amindry ataovy composé fotsiny ny ahy ay
mba hanaovy composé ro de asiana juro koa azafady. Fa naninona tokoa ary moa zany sarika ny tsy tonga ny anatra androany. Nefa nge tsy mba fanao mihitsy zao fa rehefa ohatra ireny izy matetika mandefa mesazy amiko melo foany. Mazo toa arakia. Misaotra ranto fa zao tokoa. So de diso mba mampijaly any sarika loatra ianao io ranto Zaho tsy mampijaly azy zany, tiako izy de zay. Ka ny fitiavana nge tsy vitan'izany hoe tiako izy zany fotsiny. Misy zavatra andravahana andreo voafeniny ny atao hoe fitiavana. Lasa lavitra roatra zany resantsika zany fa avy aloha any ka. Ka mba miteny any afa samy namako mantsy nareoko. Ary andao amin'izay ary fa efa lany reto sakafo reto misaotra betsaka fa tena voky. Ndriko andao ary. Efa nanao ahoana iny izay? Efa tsy maninona ka, efa maivamaivana hatramin'ny lohako teo koa azako. Fa maninona mora makany amin'ny dokotera jerenge ty ianao raha tsy atsatra mihitsy so koa miomby ena retina ka vao maika nahirana nge oka aloha amin'izao akika. Raha mbola miverina indray leo maly iny dia ampanatsoana ty ihany dokotera modesta. Ohatra mba ny tamiko ihany mantsy le fanafody novidindry farany iny. Eny ariko, fa na dia izany aza sao dia tokony hafarana ihany dada mba hiakatra aingana. Aza korontanina aloha kinsainy za io koa nge mba efa azo lazainao tsy dia maninona raha teo Aleo ary fa hajanona raha izay indray mety amineny Inona hoy izao ny zavatra mba tianeny mitsakotsakoana? Zavatra misy vinaigre zany retsony mba tiako hohanina. Ao ary fa hanamboarako lasary vetivety neny. Allo? Manahoana malalako? Salama tsara, ary ianao? Marary kely satria tsy ampy Zany ve? Eny akia. Malahelo be andry mihitsy aiza mety toerana ahitako andry fa tena tia ahita andry mafy Mbola marary neny ka tsy afaka mametraka azy irery Dada mantsy mbola tsy tonga. Teo oviana indray zany le vao afaka makany am-pianarana ka. Arakaraka ihany. Zay aloha fa mbola nao zavatra mandra-piona. Inona ary ty varim-bariana lafy ty? Ranto! Fa misy inona? Tsy misy inona refa ianao koa. Tsy misy inona nefa hita hoe lasalasa sainy zany. Eny aleo ajanona amin'izay sao dia mitatra zavatra hafa eo indray. Dia ahoana indray moa ilay pro amin'ny sabozy ohatrany tsy asianao resaka mihitsy. Ka ohatrany tsy mazoto andray aka. Fa ahoana? Ka tsy mazoto aho Ela kosa efa revy be indray ve raha vao tsy handeha. Fa inona kay mahory an'lahy za ange no hividin'ny kata hoentin'ny lahy amin'io somary sika mijery any magasin zay kefa hoe tsy tia handeha aho aza ravana kosa raha amin'ny plan efa maty paika vitanay efa milama daholo ange ny any an-trano na ny any an-tokotany ka tsy manam-potoana amin'izany intsony ahy ohatra ny lany amin'ny revo fotsiny tokoa ty fiainany ity nefa ny bosy mikatso zao mibandy mamerina deuxième session tsy fidiny tafita foana letsy io zany dia izany mbola oviana fa ty sabotsy ty ange ka io ihany ny ahitana azy masaka fa ny amin'ny manaraka ho maina tahaka ny isan'andro ihany aleo rehefa manala azy vita examen ka dia mba manova toa akory meva fa bobaka ihany koa nge ny averinareo inona ny rarahiko an'izany fa ny lisonsa tsy maintsy ho azo ihany io amin'ny farany taona ateromody ka angatezitra tsy tezitra ohatrany tsy alaizy fotsiny fananinny tsy fantatro fa lasa mavesatra tamika ny lohako ka eo ary mekiny eto amiko ety mba zay ahay mahafinaritra be maheno fidoboka ny fonao tsapao ange ranto avelanao ve mifoko ampitony azy tsy mety zany rimeva fefa lasan'olona io zay indray le resaka makarary fo tsy tiako mihitsy ny mandrehanao ny teny an'izany ka lety iza koa ary zany allo oui
manao ny sareka dia mody tsy mahita. Oay, noro marina, manao ondry. Fa ho aiza izy izany no dia maikery na mila ifandona aza mila tsy hahita mihitsy. Tena azafady kokia. Ho any an-tsena mantsy io dia somary maimaika ihany fatratra atoandro. Ka inona kiny vaovao izay elaela izay? Izao fotsiny kia. Izao manindrery fa nilozany namana izao. Manindrery anga? Hitako. Fa aizy bentsy. Iny ve aky tsy ho afaka ray volana indray vao ho tonga aty. Fandrio any tsy tahita sady tsy enoeny koa tatoato. Fa taiza foany. Somary sahirana kia dia tsy afaka miala ao an-trano mihitsy raha tsy ohatr'izao mbola tsy salama foana mantsy neny dia tsy hitako izay atao. Izany ve aky? Ka efa nanahoana izay? Mbola somary reradreraka. Ay ve aky? Mirary fahasalamana ho azy aky mandalo any any rehefa manam-potoana. Misaotra kia. Fa angandrimaka be? Tsy dia misy mahamaika loatra aloha fa andao ndry ateriko dia miara-mody sika rehefa avy eo. Ay, andao ary hiditra eto Ka manahoana ki ilay madidrako in'izay mba hitandriana ampianarana any ihany ve ki izy? Matetika hitako aloha izy tato ato izay sady toa tsy dia miaraka amin'ireo namany mpiara-mianatra amin'ireo tsony koa mantsy. Sady malahelo andringa hono izy ihany Izany Tsy efa misy mpamalifaly ve ki izy nandritra an'izay fotoana tsy nionanay izay Dia mahavariana azy ka anadinoany afoana io. Io indray sarika sy ny tsy fatokisany an-dranto Ka ny fitiavana ifanoloranay aky dia ahatsapako an'izany. Diso mieritreritra azy be loatra angambindry dia lasa mahatsapa zavatra fahafako. Marina angeka izany Manandrama ihany aloha ndry mamafy izany ao an-tsaindry rehefa mifanina aminy dia ho feno ny fahasambarandry. Hitandry izao ny anay sy benja. Zara raha indray mandeha no mifankahita ao anatin'iray volana. Ezahana tsy alefa lavitra fotsiny aky ny eritreritra dia milamina ny saina. Sambatra aky ndrika. Andao aloha ivily kely sy amin'ny mpivarotra legioma mety vetivety dia eny an-dalana mody indray manao ny resaka Fa inona kiny itiavany mijanona eto andao hiala eto ka. Ela koa mahafinaritra angeny eto Tsy mba tsapanao anga hoe misy rivotra faloko izany manome fahafinaretana antsika selahy eto. Fahafinaretana inona koa no azo eto Fahasambarana. Ary raha tsy tsapanao ilay fahafinaretana dia fahasambaram-pity Aza dia mirediredy eo fa aiza koa no nahitana an'izany eo Ary azo anony amin'izay koa ty fisotroany ty ka. Aza tapahana koa sarangany revo mibandy Ao mamy eo angeny efa ranolahy aoko izay Ranto aza dia saro-tiavina toy io moa sa tena tsy tia mihitsy ianao ty? Za moa miteny an'izany fa haoroy ary ahy Masoko ve mandroro sa tena ranto ry mipetraka ambody hazo mifanoroka amin'ny vehivavy ry. Andriamanitra tena izy io. Andray zao le efa nahiko. Aleo tonga dia hiverina ka zao ny olona saika hovonjena any an-tranony manao adalana tsy mahalala menatra ty an-dalambe aty fotsiny. Tao lasa vinany tamika lahy fa misy inona? Ka tena misy zavatra manahirana ny lohako mihitsy. Fa misy inona? Ka zao romeva misy zavatra ilako vola maika be io dia tsy haiko hoe aiza raha no ahitako an'izay vola izay. Fa vola tao inona lety izany? Nandeha moto aho maly nefa tsy nanao kasika dia nitazomin'ireo polisy de la route ireo ny motoako. Andao alaina any Anga zany ho azo raha tsy manome vola andry zalahy sady tsy vita an'izay koa fa mbola misy piesy tokony soloana. Andao rehefa avy maka azy ihany sika dia mividy an'ilay piesy atero aloha ka volany hatrany vetivety. Andao ary Fa inona re tsy mahazo andria? Tovarim-bariana sy manjombon-davy izany. Tsy maninona ka mandinika ny nasiako an'ilay diary keliko iny io fa tsy tadidiko hoe nataoko aiza moa ilay izy.
diary fe aky dia tsy anana ny toerany zavatra sarobidy amin'ndry izany dia ho apetrapetra potsiny ka efa ndraisiko ilay izy maly dia mbola tsy naveriko tamin'ny toerany fa saika hoe mbola isilako azoko kanjo aho ilay ny raha nydada tamiko iny dia tsy tadidiko tsony no nasiako azy ndry ange fantatro foana re tsy raha vao manana olana na dia tsy milaza azy fa tsy eo ambony boaty io nka zany zavatra tadiavindry izany izao ay tena tia marina na hitako nge dada mividy antirina eny tsara kely ie tsy ratsy aloha tiano mihitsy manao fanomezana andreny eo an'olona fa ngako neny efa momeno otranytika ie fa efa fiaino ilay izy dia nataoko tsara pirina any fon'izay vao niaraka dia izay fanomezana meny ah voalohany nifankaty be zao ry neny tamin'izany angamo tamin'izany ihany fa ndriko sambatra raha mba toy izany koa fa inona koa izao mampisento amin'izany izany fitiavan'izany tokony hasambatra foana satria tsy atao antery fa izay safidiny fonao ihany eo raha mba fantatrao mantsy ry neny ny zavatra miatra amin'ny fitiavako ankehitriny io indray dia tsy mahateny fa lasa avy na nitampoka indray nareo tanoro reto atsy hitany neny nisy zavatra nolazainy dada tamiko izay tamin'ny alina dia mandinika an'izay aho io fa dia zavatra inona loatra hono izy izany mba any aminy kosa neny manontany so dia tsy tiano fantatry neny ihany ohatra laingako izany kanjo mbola ho fantatrao ihany izany fa avy elo aloha atorokely fa mavesatra be izany lohako izany ka izany ieny ary sady andeha hikarakara sakafo koa io fa efa manomboka maizana koa izany andro izany fa izy sarika ary noro mba mampime akoho zato ianao ka otre inona koa izao no mampime amin'izany ka lefa nytaninako fangamo ny adinareo sanatria tsy mifandray amin'ny finday mihitsy nanondrana indray nge meva omaly fa ahoany mipetrapetraka tary amin'ny zaridaina tary izy dia tazany sarika zay nenao fangamo izany miaraka ianao somevy ity ka tsy miaraka izay fa miresatresaka toy ny olon-drehetra fotsiny ny tena marina re dia izao mitazomin'ny polisy ny motoako fatratra tsy nanao kasika dia nanampitamby azy mba haka an'io tany dia eny sady ny vidy piesy tokony soloana ihany koa sendra le niangotiany mevy mihitsy nge ny nahatazanany anay angamba tezitra izy satria tonga dia niverin-dalana raha azoko tsara nge izany dia miaraka nareo somevy za tsy tia azy fa izy no misisika hitanao ihany moa izy ny zanakalaibanidy tambazany amin'ny vola foana izy foana ngeny miantoka ny revinay amin'ny weekend reny hatramin'ny moto iny aza izy no mividy azy dia matoa ianao mandray dia manaiky izanyko tsy tako tsony izay atao ronoro sarika ihany nefa ny tena tiako mila ny fanampindrehatra ny antso aza zao maly fa ny tapahany dia avy eo ny vonono mihitsy ny fononany hatramin'izao aza mbola maty foana tena voamaka izy tezitra amiko ory ranto dia inona tsony moa izany no anapiako anao eo efa nandray mifanapa-kevina izy izany aza to an'izany kosa moa atria nory indray aloha tsy miditra amin'izany ianao manao tsinotsinon'olona loatra ka dia lazaiko anao tsara nefa fa ny olona toa ny sariky ireny tsy miverin-dalana amin'ny hevitra tapan'izany mandehana vonjeo aingana soananenana raha mbola misy fitiavana kely kefa milaza aminao fa tiako ah izy fa zao raha mba mifanena moa nareo dia mba ilazao izy fa malahelo mafy anao ny ranto mahalala anao dia ity resaka be aminao ihany koa hito eo izany rehefa miona izay dia mbola mampitandrina anao amin'iny mevamevanao iny ihany raha mbola tehaka ny fony sarika koa ianao mon professeur dia anan'io tsara ihany ary aleo aloha za ivileto fa mbola andalo any amin'dry nentoanay atsy eny ary dia merci andry zay fa veloma
fa inona indray moa ny zavatra mbola horesahanao amiko e? Ary zaza sy tsy tonony mason'olona tahaka ireny fa tsy tiako a. Nareo nefa tsy mahalala menatra any. Azafady ary ka tsy tiako kosa nge ny mason'olona eny no iresahantsika e. Ary aingana ianao fa maika a? Mifona raha nanao izay nanahy fotoana sy nandratra ny fondry. Ay, vita. Mifona kisarika. Tsy fidino ange nanao an'ireny fihetsika ireny na... Okizay efa ampy any zavatra hita amin'ny masoko. Sarika, mba eno moa e. Rehefa ho lelafiko ny faladianao e. Ndry any eky ny tiako a. Tsy hitako intsony hoe inona no tokony ataoko hanaporofoko an'izany amindry. Mampahory loatra ianao ka. Mifona kely sarika. Zao ary Ien. Voalohany, raha tena tia ahy ianao a, dia aza mandainga tsy manafy ny zavatra amiko izany. Faharoa, tsory amin'ny tovovavy iny fa efa miaraka amiko ianao. Ary fahatelo farany, efa kely sisa dia ho vita amin'ny fianarantsika ka raha tena tia marina ianao dia andao hiroso midingana voalohany amin'ny fifankatiavantsika. Ny fifamofony izany. Ka tsy alo loatra kosa ve? Tsisy alo loatra izany fa raha tapa-kevitra ianao na rapitso aza dia vonona foana izay e. Ka aiza kosa dia hoe rapitso e. Zavatra mila fanomanana tsara izany fa tsy tapotapohana ohatran'izany fotsiny. Anjaranao mandinika sy mamaka fakazoko. Miandro ny fanapahan-kevitra ao ahy e. Izay fa lasa, veloma ianao. Andray, dia tsy mba misy oroka kosa ve? Any amin'ny meva mangataka e. Fa nahoana kiny tsy nianatra foana raha nitondrita ato ato izay a? Ty filazandria azy koa. Efa tsy fantatra tsony ankizy hoe firy izay manana azy a. Soa ihany fa efa mahay mionona. Tsy manankina be loatra ny foko amin'ny tsony fa mahabe ranomasy fotsiny. Fangandry mieritreritra ny saraka aminy? Tsy fantatro. Fa za aloha tsy akarary fo amin'ny toy ireny taloha ireny tsony e. Eny e, na dia marary ihany aza. Ay moa. Fangamo efa tafaresaka nareo tao arin'ireny trangan-javatra ireny ka? Ie, tsy menatra akory ve izy ny teny fa za ihany no tiany. Ireny oriko ireny angamba mandehandeha ho azy. Ka zao nge aky e. Hitandry ny tambe sy vola tany amin'ny meva nge hono izy na tonga azy nanao andreny fihetsika ireny. Nitazomin'ny polisy tany ny motoany tamin'iny fa tsy nanao kasika izy dia i meva no nampalanany azy tany. Sady nividy an'izany pièce sipy izany koa ne. Sady io sipy io eo no mitonatonana any aminy. Efa tsy haiko tsony kia. Aveloany koa izany resaka izany ka. Fa fanontaniana farany kia. Hoe ahoana? Efa mifanaraka tsara izany nareo zao tao arin'ny fampiresahanareo. Mbola nametrahako safidy izy dia arakarak'izay ho tapany eo. Ahoana koa ary izany safidy izany? Mila filahana kiranto fa mbola tsy matotra loatra. Izay indray indria. Efa miezaka notony foana amin'izay rehetra momba anay. To lasa resy ny fitiavana loatra mantsy andra indray ka manjary ampijaliana indray. Izany mahatonga tsy miasa saina loatra ny amin'ny tsony amin'izao. Miandro ny fanapahan-keviny fotsiny aho io dia ho hita indray ny toniny. Eny aky. Sady mino fa ho tsara izany ny safidy ny matoa izy tsy tonga mihitsy io fa mbola mandinika tsara angamba. Asa moko. Ory sarika, ary to mbola tsy mipotra foana ho aty ranto nefa ry zareo nge mianatra foana ihany. Nefa tsy efa ho ray volana ve izay ki? Asaki, izy aza hatramin'izao mamono findaiko. Anjaran'indray izany izao no tadiavina. Fangandry tsy mbola nanontany andreny namandreny. Tsy mivaky loha amin'izany kia. Mijanona izy rehefa tsy te hianatra. Ary niova mihitsy anke nakamako izany. Aiza le taloha ireny? Vao tsy mahita ny rano tao anatin'ny iray andro monja dia efa ila hitomany. Mararirary fo mihitsy raha vao mahita azy misangisangy amina vehivavy hafa. Nefa izao, za kosa ary sarika efa tena voafafa tokoa ny fitiavanao azy.
so kosa rehefa nahita solony. Zaza miteniteny foana eo kindrika. Lasa lavitra loatra izany fisaina andry izany. Kagagako. Tiako akiranto ary tsy mbola nity akoatra azy fa aleoloha samy miaka saina mba andiniana no avy. Efa samy olon-dehibe ihany koa mantsy ka mahafantatra tsara an'izay tokony atao. Na dia mampirafy azy izy. Izay safidiny anky io fa raha meva ny tia ny tenenaina janona. Izany no mahatonga manamboatra saina teny izao io. Raha izany safidiny dia vonona iroso amin'ny fifamofony izay ka hijanona treo ny ditra rehetra hatramin'izay. Tena mety tokoa izay raha mahatoky azy ndry. Mino fa raha naika an'izany izy dia efa nandray fanapahan-kevitra goavambe. Dia izay tokoa anga. Fa maninona foana re lahy ty efa hatry ny maly io. Nefa lasa vinany foana. Amin'izay tsy miteny tsy mivolona fa io lanitra tsy resaka io natao tsara jery sy lany maso io. Tena aza elingelenina mihitsy aloha meva azafady. Fa misy inona nefa efa hoe aza mifanako taba ho misy zavatra mampiasa ny saky fotsiny dia atovy ampy anao zay mazava. Fa tsy manako taba nge afa mba te hanampy anao Kady tsaiko samy rery zany fa tsy misy azonao atao akory. Kinona zany amin'ny mampifankatia antsika raha izany. Aleo re andefa atao vao maika manampitrotraka ny olanao koa zany ny fijanonako etiko. Fa ho aiza ianao? Dia fa ho aiza indray moa. Manelingelanao atsinonako. Mijanona aloha fa inona ary ty angatezitra. Ka izay mety aminao foana nge nataoko ka raha ny fijanonako eto mampisy olana anao dia hiala tsy misy atezerana. Ndry koa tsy zany fa tena misy zavatra amin'ny famofo maro mihitsy ao andohako ao dia lasa sorosoreny izany azafady akia. Za nge tsy maninona ho fa raha tony sy afaka mihaino ianao dia misy zavatra lazaiko anao. Ka za koa manana zavatra ho lazaina amin'ry fa fateneno aloha ny indry dia rehefa avy eo indray milaza ny anahy. Aleo lazaiko meva amin'izay momba sarika amp'izay fangala ara-pitiana ataon'izay ke. Ranto tianao ve zany tao tsy rototra koa relahy ino efa inoko zay fa aoka aloha fa mbola tsy tapitra ngeny dia inona koa ary mba ho porofony dia bevoka. Maninona fa bevoka ahoana koa ianao? Mitoedy zasa fa ho bevoka ahoana indray moa misy ranto kely aky ato aza taladalainao ary meva teo amintsika raha mbola tsy nisy nininona kory ka bevoka ahoana sa kosa hony lasa masy marity me ka ninina lazainao dia zanakao ty akiboko ty aza dia mitapy eo everinao fa hiala maina amin'ny vola sy fitiavana be natolotra anao renga ianao. Fantatro ange fikanao inona so ihany fa tsy ianao rery no mena saina matsilo. Tadidinao ilay indray andro iny mama ianao tamin'izay dia natoro tany aminay. Iny ny CD iny dia jereo ao ny adalana nataonao izay fa lasa vehivavy tsisy dikany mena rana tsy misy ilana azy. Manahoana sarika? Ranto? Manahoana? Fangahinao tsy anatra tsony? Dia maninona ty koa? Mianatra ihany ka fa miandrindry fotsiny io. Tsy efa ho iray volana izay ny tsy noanantsika. Sady amin'izay ianao mamono telefonina foana. Betsaka loatra ny zavatra nanahirana dia izay ny tsy mahafaka aloha. Moa ka efa milamina izany izao? Amin'ny akapobeany fa ilamina kokoa raha hoe tafaresaka amindry. Ka andao ary aloha akatoerana etsy fa aiza kosa dia anao resaka mpitsanganana eto mandrosondry. Inona anao tao? Izay mety aminao re mety amiko daholo mba anao vizury azafady ka inona aloha ny vovoza elaela izay tsy nalahelo tsy satrinao koa ve moa tsy ahita foana izay indray rano tsy le feheza teny tsy miala eo molona isaky miona amiko.
fa de verinao fa ahoana loatra ary ty za ty e. Na tsy mahitanao sekondra ray aza nge efa mankararo ny foko e. Maika moa fa ray volana. Nefa tsy nieritreritry ny mba hitady akory ianao. Misaotra tompoko. Ao ary ataovy amin'izay. Efa nanontany andreo namanao nge afa nary zareo koa aza tsy mba nahafantatra amin'ny misy anao e. Ka tsy nakany an-trano e. Aza mila vaniny rery ranto fa ento izany resaka ao tsy vita mpitsanganana izany a. Eny ary. Ka zao namakafaka sy nandinika tsara nandritra n'izay ray volana izay. Dia inona avy ny zavatra voadinika ao tamin'izany? Mba nisarimotra tao hoe mombantsika. Tena tsy nisy nanalana sy nanampiana ny amin'izany ka inona tamin'ireny resantsika farany reny ary mizoranao e. Voalohany dia ny famelana an'ireo ditra tsy mahasoa, ary ny faharoa kosa dia ny fitiavana anao. Ay kosa? Eny akia. Tianao ary tsy saraka aminao tsony mandra-patapitry ny fofonaiko. Vonina hitantananao anao voady eny ambony alitara. Ndray? Marina ve? Marina izany akia. Lazao ry dadasy mama fa afaka ray volana dia atao mifamofotsika. Faly be ary anto raha izany tokoa. Efa nitebiteby ery ihany nandritra izay fotoana izay. Sao dia mifanapahana momba antsika no safidianao. Androany dia androany ihany dia hiteny an'izany amin'eny. Ka ahoana mbola ampiana velony zavatra hosotrotsika? Okizay fa efa voky ka. Izay rano iny ve dia avoky andrisady. Ka toy ny fanampy sakafo nge le teninao teo e. Nahavaly sy nahavoky aho tokoa. Zany? Ka maninona moa raha ampiana desera eny amoron-dranomasina eny ndraika? Ay, tsy maninona mihitsy ka, ndao. Miramira ny endrika indray zanako tsy ohatry ny nahitako azy tato ato izay mihitsy. Misy zavatra mahafaly angambe. Rehefa misy angerina eny ny alahelo dia tsy maintsy mbola ho avy maraim-baovao e. Ary izay faly androany mbola hitomany rapitsy fa izay no lalam-piainana e. Dia inona hoy zato maraim-baovao niposaka amindry? Tena mila neny mihitsy aho izao. Mipetrara aloha fa sao dia ho reraka io neny e. Fa angaha tsy dia zava-dehibe mihitsy izy izany tsy vita mpitsanganana intsony. Ka inona hoy zato izy fa efa tafapetraka? Tsy andry any dadantsony aho fa mba ineny mampita ny aminy a. Sady ianao raha teo efa dodiny ery. Eny ary dia lazao amin'izay. Neny a. Anambady a. Anambady? Eno a. Anambady. Dia hiala hianatra zany? Ataoko fa tsy mahasakana amin'ny fianarana amin'ny fanambadiana. Azo tohizana foana io na dia efa mananjanaka aza. Eny ka fahasarotany fitambarandreo angeny mampananatra anay ianareo io hoe ataovy aloha ny fianarana fa io fanambadiana io ho tratra foana e. Ataoko fa efa tsy misy firy-taontsony ny andry dia ho tapitra. Aza matahotra neny fa miandro ny fianarana tapitra mihitsy vao atao ny mariazy ka. Fa ny fifanofona no atao afaka ray volana. Ay kosa. Ka misy ohatran'izany indray ve moa e? Ary iza hoy ny zady vinantolahiko mba tsy mampandry fo anjanako izany. Ranty ihany ka ho iza indray moa e. Ka nanarany foana ny vetivety amiko nefa izany olona izany mbola tsy harita amin'ny masoko akory. Aza matahotra neny fa ho tonga aty izy amin'ny herinandro. Dia homany ny sakafo fa somary tendatenda ihany izy a. Ndry koa retsy. Ary niova mihitsy ange ianao tato ato izay e. Toa tsy mirarahanay mianaka akory. Ka sitraponao dia zakao e. Andray kosa. Ka za kosa ange tianao e. Zary meva tsy mifanaraka taminao hoe teraka aminao izany e. Matoa ianao nanao an'ireny zavatra ireny e. Dia mahazaka ny vokany samy rery izany mazava aminao. Andray. Sady zaho aza elingelenina tsony fa efa manana an'ity koa. Inoko fa fantatao tsara izany na dia nody tsy nahalala azy ianao. Fa angamo tsy nisaraka nareo sy ny sipiny e. Diso be ianao. Vao maika aza ny ombona. Atao atsoatso ny famfonay. Dia tsy asianao dika na dia kely akory ary izany ny fiarahantsika hatr'izay ireny. Dia ahoana ny zanakao amin'izany? Misy pirofo ange mahazanakao an'io e. Izay anaovanao azy ihany tsy maninona e.
na esoronao azy io tsy raharahako ary mbola veriko foana aminao fa sitrapony ianao. Andray, tsy napoziko manana toetra ratsy toy izany ianao ty. Raha zay zaza koa nge vitako foana e. Fa ny fitiavanao ny ilaiko sy ilainy. Miala tsinika io sary meva fa tsy nifanaraka ny anambady anao mihitsy e. Tsy nisy niafina taminao daholo ny tantarako nefa to mbola nisisika foana ianao. Lehilahy koa ny tena ka ataoana moa e. Tsarovy anefa fa tsy hamono ny zanako velively ahy e. Sitrapoko tokoa ny nampisy azy satria tiako loatra ianao rainy. Rehefa samopotika izany dia miara-potika e. Tady io fa tsy ova-bera amin'izao mahazo azy izao ianao. Meva, andraso aloha e. Tena lasa ihany izy. Inona koa raha mafitsiko kalaniny iny. Raha sanatry tokoa moa ka torian'ny dadana amin'izao dia ahoana? Atalany ny zanany io e. Aiza koa nisy vehivavy anolana lehilahy raha tsy izy. Izay ataony ihany rangahy toy fa tsy hanambady an'iny zany mihitsy aloha raha izany. Efa tonga angambo ranto matoa miantso. Allo? Ay ao mba vady. Ho avy ary ay e. Manahoana malalako? Manahoana ry? Mandrosoa ary e. Mandrosoa? Androso tokoa moa izany e. Neny tonga mivahiny. Ay mo? Manahoana tompoko? Manahoana ianao anaka? Dia mipetrapetra? Misaotra tompoko. Izy ry neny ny ranto dia izy koa ny reniko ry ranto Faly mahafantatra anao anaka? Zaho koa tompoko toraka izany. Misoromenaka kity vahintsika tiry sarika. Tena misorako sakay mihitsy azy eo androanko. Ndry koa anao izay amena sofina andranto eo fa arysoa izay efa vao mandry ao e. Dia inona hoanao vaovao anaka? Tsy misy rery mama fa voaka aty aminareo Ka izay mihitsy ary miandro izay entinao. Mino angamba fa efa henonareo tamin'ny sarika izay entiko eto fa tsy vaovao aminareo tsony ka. Miala tsy indrindra ry izy mianaka fa somary elaela kely fa tafidina tany ambany tany mantsy reto jus reto. Ao ary ataovy e. Masoa daholo. Ataovy masaka ry ranto aza mihafahafa. Ohatray. Nareo koa dia efa misahirana eriko. Inona koa izay misahirana eo e. Ataovy re Misaotra tompoko. Ka sady misakafo ihany moa sika no iresakako. Ialana tsiny amin'ny tsy mahetiny loham-pianakaviana aloha fa dia olona tsy tratra ny trano lava izay ihany mantsy rasolo. Raha iandry azy vao hanao zavatra dia angamba ho teraka ihany izay be voka. Asa matahotra re ianao fa horeny avokoa izay resahanao eto e. Tsy misy tsere izany raha mamasarika. Eny ary, efa noresadresahany sarika tamina ihany no fikasanareo ka tsaratsara kokoa angamba raha nareo roa mihitsy no hahenonay azy. Ka menanao ary izay anaka? Eny tompoko, misaotra anao na amin'ny fitenenana. Tsy dia mifahana lavitra amin'izay efa renao tamin'ny sarika izay ihany angamba ny zavatra olazaiko ka. Dia ahoana kisarika? Tsy hitatsony Manahoana ry? Aiza koa moa dia hoe tsy hitatsony e. Hitako. Elaela marina kizy tsy niona antsika izay. Fa taiza foana ry? Za sandriny tsy dia zange teto tamatavy ihany fa ndry mihitsy ny tsy haiko hoe taiza e. Ho aiza moa kira tsy etiany fa vakansa dia manararoatra kely. Vaovao izay elaela izay ary Dia mbola tsy manakambara ihany akina dia izany asa. Fa mino fa misy be dia be any amin'ndry ihany Nefa ohatrany tsy misy ihany Eny e, ny raha nahita moa reny fivoahan'ny ranto reniko. Eny aky, tena sambatra tokoa aloha izy Nareo moa izany rano marimariny? Izy ihanyko. Ny antsika ary ity mbola misy heritaona be izao ka ny fahasambarany ange dia efa mba fahasambarandry ihany koa e. Mino mantsy fa ho tanteraka amin'izay ilay tanjony efa napetraka fahiny. Marina tokoa aloha izay
Zay mihitsy no tadiavako andry io. Amin'ny sabotsy zao aky natao ny fifamfonay ay kosake saika natao tamin'ray volana lasa izy io fa no soto ianao ny sanydranto iny dia voaterina hemotra kely. Zany ve aky? Vaovao mafaly tahaka izany moa aky dia saika hoe tsy noheninaiko. Miala tsiny tokoa ky raha nanampoka andria. Tsisitsiny. Le nanapahana azy mihitsy mantsy ny tampoka dia nanaraka an'izay avokoa ny rehetra. Ay, tsy misy tsiny izany fa mba vasivasy ihany angeny ay. Ao fa ampiomanina loha be mihitsy ny namako amin'ny mariazy. Zay mihitsy dia izao aky mirary soa anareo izany mba havita soa e. Misaotra kia fa mba hatery moa kia raha tsy dia maika ndria. Misy zavatra hojereko izay mantsy ary ambadika ary. Ndao ary. Ranto ahoana tsy malala? Mahatsiaro ampahasambarana ankehitriny na dia mbola tsy feno tanteraka azy amin'izao nahavitany fianarako izao. Aza matahotra indray fa afaka 3 volana dia ho feno izany amin'ilay andro efa notondrotsika hifanolorana sy hanamasinana an'ilay vady hotonontsika eo anatrehany lanitra sy ny tany. Ranto tiako ianao. Zaho koa ny tianao ry sarika. Tsy tiako hisy mpanelingely izao fifankatiavantsika izao. Ary raha sanatrika izy izay tsy ampozina dia inona ny tranga? Matoka indray fa tsy misy raha ho ananarina intsony izany e. Tsy sasatra mamerina fa tsy mbola ny afa-tsy ianao ary Ranto ary tsy afa-tsy ianao ihany koa. Misaotra kely sarika. Zaho koa tsy afa-tsy ianao intsony. Ka manahoana hono ankiry sarika sady fanomanana mariazy? Tena mazamazana ihany aloha e. Fa mba efa ela moa no manana azy dia mba tsy mavesatra loatra ihany. Ka ianareo ihany no te hanao mariazy makotrokotroka eo moko. Ka andro iray manandanja ao anatin'ny androm-piainana mivady kosa verina eny dia atao ambanin-javatra. Raha mba misy ihany ny atao dia aleo mahafapora atao ny tanterahana ka. Eny so ihany aloha fa manam-bola ny rafozanareo e. Mifanoatoanao rery neny dia tonga lavitra ihany Ka efa azo daholo izany ny kojakoja isan-karazany. Tao tsy mba milaza zavatra aminay akory moa te anareo fa dia mahavita teny rery ihany. Ay, mba tsy te hanahirana ny neny fotsiny re izay fa ny fahasalaman'ny neny izao mbola tambatambaziny io. Efa saika milamina daholo angely izy amin'ny ankapobeny e. Andro fianakaviana tena lavitra ngamba sisa ny fanasanao. Ay moa fa ny madinidinika mbola misy tsy azo. Amin'izoma ny Ranto vao malalaka indray dia amin'izay zay no mijery eny an-tsena. Ka rainareo teo ny teny hoe misy zavatra ny raha any andry izany amin'ny zoma hariva. Maninona raha teneny ny Ranto dia mba sabotsinareo metsena? Ao ary fa atsoko izy rehefa avy eo e. Ovinaka ny akanjo ny Ranto no alaina fa ohatry ny teny tamiko mantsy madamy Tina mpanjaitra tamin'izay ny ona farany fa tsy afaka mikitika azy indray aloha izy amin'ny herinandro teny. Fa toa misy zaitra hotratrariny aloha. Afaka tapa-bolana no lazainy fa akanazy ka. Tsy dia mamaiky fa mbola misy 2 volana nge e. Fa andeha aloha ary neny ka? Ndre, fa mbola ho aiza indray indre? Ijery an'ilay tolotrasa eny akaiky ny orinasany Ranto izay fa sao dia mba mety amiko ihany io. Ka miomanangy anary efa amin'ny 3 sasany ange zao e. Lasa vetivety ary aloha e. Amin'ny sabotsiro moa no mariazy ny Ranto sy sarika. Tena sambatra ry zareo ka. Oviana re benja vao mba hirotsahan'ny fahasoavan'ny tompo ka hipitsika resaka fanambadiana amiko e. Ohatran'ny tsy manana fanantenana izany so aloha fa mba efa manana asa tsara afaka hivelomany. Aloha izay no atsaina tsara dia ho hito indray izay toy any fiainana. Ary aleo antsona amin'izay benja ndefa n'ilay volakana n'ilay lambany amin'ny mpanjaitra. Ay tokoa moa androany ilay fotoanana iny. Allô?
tonga etondray rimeva ny fanena tamiko izy maly tamin'le zany ravany aza. Lasa tany Antananarivo mantsy historiana an'ireny fiterahany ireny na ny memoarany aza hono mbola tsy vita. Lehibe sahady ry le zanakay. Zanakay tokoa moa satria nangatahany meva mba ho atao anatin'ny kopiany ny anarako. Nekeko zany satria fa tsy mandray andraikitra amin'le zaza dia mbola tsy hanatanteraka ny fangatahany ihany koa. Dia ahoana re? Ho lazaiko amin'ny sarika ve hoe efa nanana zanaka tsy nirina? Amin'ny fomba ahoana nefa? Dia ino nireny adalana natao mevy reny vizy na dia hoe asehoko azy ary lesy dia mirakitra ny tahiry tsary marikoriko iny. Aleo rehefa vita ny mary azonay vao isaina ny fomba ilazako amin'izay aminy ka. Lasa saina nge malalaka izany e. Fa mbola misy zavatra tsy ampy sa mampiahianao nga? Zay mihitsy ny dinihako tsara io so mantsy dia anampiko eo indray rapitso. Minao fa milamina avokoa ny rehetra ka. Miandry ny ora sy fotoana sisa. Any amin'ny resaka sakafo izao no ahiko. Nefa moa iny anjaran'ireo mpikarakara ireo indray fa tsy atsika tsona. Fa hono a? Iza moa zany na anatitra ny maraina any amin'ny mpanao volo e? Izay afaka eo tsy maninona ka. Natasahana bavinao zao no laza fa anatitra fa tsy haiko. Ary efa mba nimendry fanasana ve noro e? Noro koa ve dia ho adiniko aminao e? Ary meva mba momenao koa ve izy? Inona koa moa no tokony hanomezana azy an'izany e? Ka fanambarana pahabe maso angera pitso e. Dia tokony ambara aminy koa fa zany vadinao. Tsy maintsy ho fatany ihany aky izany na dia tsy tonga aty azy izy a. Sady zavatra efa lasa zany fa avelo hivalina any so ampisy rahona n'ity androntsika ity ndraika. Tsy tokony misembanana alahelo tokoa aloha ny rapitso e. Eny e, marina izany. Ranto a. Ahoana ke malala? Tiako ianao. Ka rapitso dia asehoko mibeso maro zany. Ary anaovako voady amin'Andriamanitra izay atao poko rehetra. Zaho koa tia andry e. Ary anao toy izany ihany koa ka vonina ny anarina n'le voaly fotsy tsy misy pentina amin'ny lohandry izay manambara ny fahadiovana mangatsakatsaka. Areoko izay sao dia tsy misy andrevena intsony rapitso ka. Manjary lany eto daholo ny teny mamy tokony fampizarantsika amin'ny vola tatelontsika. Aza matahotra fa tsy ho lany ry mihitsy ny teny mpitiavana atao pokato e. Na dia hoe andava taona aza. Zany io. Manantena zany fa azo teny mamy vaovao aminao foana isan'andro. Na dia isan'ora aza. Ho any amin'ny pisoara vetivetika aloha aty. Misy mesary zany. Aleo hoe ho jereko sao dia afatra maika ihany. Ranto mantsy voalaza teo iny. Bonjour. Tena tsy tia tokoa ve no tia no dia tena tapa-kevitra ny anambady. Mba jereo ihany ny zanakao na dia izany aza. Mila anao tonga tia raha riva fa hiresaka sika. Ataonao aiza moa ny zanakao raha anambady ianao. Sao tezainareo mivady. Raha tsy tianao tonga any raha pitso dia tongava amin'ny 4 tolakandro. Meva mianaka. Fa ahoana izany? Ay ve ka misy an'izany e? Andrekako. Aleo fa fanainga n'ity mesary ity. Zay. Hiomana vetivety aloha. Fa hivoaka angandry ny tomiomana? Ie, misy zavatra ho jereko any amin'ny vilany. Ko maninona raha miaraka e? Tsy misy atao ihany nge za io e. Maka aina ianao fa tsy ela e. Zay a. Ranto a. So dia misy sakana tsy tokony hanaovana amin'ny mariasintsika na zavatra mbola miafinafina kasika antsika amin'ny fiainanao tsy fantatro a? Fa hono e? Aleo zaraina dia mbola fotony mahay mandanjalanja no miteba ao anatintsika amin'izao
fiandrasana ny andro malaza antsika izao. Raha ny amiko aloha no lazaiko dia tsisy fa nahazokotsotra anao avokoa, na amin'ireo ray aman-dreniko izany na amin'ireo namako sy ny manodidina ahy. Ahoana koa ary izany fanontaniana izany ka? Efa nanaiky ihany koa ny ireo fianakaviako e. Ho tsapanao amin'ny fahatongavany zareo rapitso ny fankatoavany. Tsy voatery amin'ny fianakaviana ihany nge, amin'ireo manodidina anao ohatra. Ahoana koa ary izany? Inona ny tiany sarika hatongavana? Mahakasika ny meva mianaka ve? Nefa amin'ny fomba ahoana moa no nahafantarany an'izany ka? Efa mifanaraka izay sy meva fa tsy ho lazaina na amin'iza na amin'iza ny momba ny zaza iny ho tambony fanekeko ny fampidirana ny anarako amin'ny kopian'le zaza. Mety zavatra hafa angamba. Toa tsy miteny ianao? Sanatria ve dia... Tsy misy an'izany etsia, mazava ny lalantsika. Tena izany ny marina? Eno fa inona nefa ny mahatonga ny ry anontany an'izany e? Rehefa vorona kitsika sy ndry dia aza mivako loha izay tenin'olona any fa hono taiza mondry mitolakandro teo iny dia efa maizimaizina vao tonga, nefa nilaza fa hoe tsy ho ela. Nisy zavatra nijereko fotsiny tany e, ary andao amin'izay atory raha tsisy zavatra ambaranao amiko intsony. Sarika, hafahafa mihitsy nge izany fiteniny izany e, fa misy inona kia? Tsy misy izany rehefa tsy misiko, ary matory amin'izay fa mbola ifo maraina e. Tavandrimandry ianao? Eny ary, ianao koa torak'izany. Fa ngamba mbola tsy tonga avy any ampanao volo foana Sarika? Ka zaza nge tomba gagy. Andriamanitra, efa mifito nge zao e, nefa fisoratana eny amin'ny komina amin'ny fito sasany. Tokony efa ho tonga nefa izy. Efa nanaraka azy any nge dadatorasita sy najoro e. Fa iza kay ny namany any? Tsy misy e, tsy nentina terina izy fa hoe andray taksi ona. Dia mbola any amin'ny coiffure foana izy hatramin'izao? Asako. Tieny fa miantso dadato. Ahoana dadato? Efa aiza nareo? Ho tara nge e? Mbola tsy tonga aty e, fangatsy any izy. Maninona? Fa ahoana ho le mpanao volo? Zany? Tena kaiza hono rehefa avy eo e? Eny ary, aza elinareo e? Fa aiza hono izy anaka? Efa tamin'ny 5 sasany teo hono nahavita ny volo sy ny fiakanjony, ary efa tsy any amin'ny coiffure intsony izy. Dia aiza hono mbola tsy tonga foana e? Ka zay nge mahagaga e, na ry dadatoa aza hono tsy mifanena taminy. Andriamanitra, na kaiza izanako izay? Maninona moa raha atsony izy? Efa niantso azy tamin'ny enina teo fa maty ny telefonina ndi. Tsy maintsy mitady azy ahy. Lasa lorony eny dia aza diny miantso ary raha vao misy vaovao ny aty any. Fa loza ina reto iry lanitro, maty azy zanako. Andeha ilaza amin'ny rasolo aloka. Nanahoana ranto efa mba nahitana mazava ve? Tena efa toerana maromaro eny izay nandehanako izay fa tsy nisy nahitako hirika akory. Andray, sanatria ve dia nisy namony ny tokako iny? Fa dia iza loatra ny nahafita ny sopatra ny fiainan-janako toy izao? Oka aloha izay ry mama, mbola tsy maty izy akory ary mbola mitaditsika. Efa maty izay e? Manana ho afinoana fa tsy maintsy ho hitantsika izy e. Ry dadambany ry dadatoko nge mbola any e, sady efa nisy nanatitra fitarainana koa any amin'ny polisy. Ranto? Eo lindrina mamama fandray nisy telefony mihitsy ahy. Moka re izay raha matorana fa ferakiroa. Tsy manana afa-tsy Sarika nge izay e. Minoa ianao fa mbola ho hita izy e. Atanjao foana ny saina dia asa tonoina no mivavaka,
Zany no tena manova zavatra. Noro vivetivetika inkenao azafady. Vetivety aloha raha matoramavo fa misy inona rato zao hoe mahafantatra namany sarika hafa ve kindrino ohatra na ohatra hoe olona mifanerasera tamin'ny akoatrandry. Tsy de mahafantatra aloha za sady tsy tia minamana amin'olona betsaka izy iny mantsy. Reny efa hitantsika tany ampianarany reny ihany mba namany fa ny any ampiasany indray aloha tsy fantatro fa misy olona ayahinao anga ohatra ranto nampanontany fotsiny ene dady. Fa zao ohatra miaya ranto hoe so de mba misy felona ary na fisiparana ao ariana zao. Dia zara ny mety ohatra hoe aindrika. Sako ndehana ry aloha vonjeo vetivety mamy. Olona mialina dia sopatra dia ho iza meva tokoa nefa nanao farateny tamiko fa obotehany koa ny fiainako nefa maninona ny tany amin'ny sarika izy no mifatratra aleo tokoa akany alo. Ranto azo fa fantatra sarika amin'ny fisiniaina kely indrindra raha eny hoe izany na lalany sarika an'izany dia asa fotsiny na sika loatra koa moa ny endriky sarika omaly reny ka tsy sanandaingana nanohatra azy ako natahotra ery ary tamin'izy nangataka an'ilay kopia anjanako tena torakovitra ka natolotra azy avy hatrany matiny ranto azo sinona koa ny raiko an'izany na izy ary sy tonga tamin'ilay fotoana ameko azy akoriko iza koa ary zany mifampitady amin'ny andro mafana be ty izany. Zay angavo natsapatena fa natsapatena hony aza manetsy kelikeo anao fa aiza fotsiny nataonao ny olo tiako. Fa olo tianao izy fa mbola misy afakoatra ny sarika koa nga zary meva tsy mivazovazy aminao fa mialay ianao isavako ataotranao to ary inona koa moa ty tsy fahalalam-pomba misavasavy ty ary moramora sao dia anaitra ny zanako mbola matory eo meva tena ampotehanao tokoa ny fiainako nefa efa mba nanaraka ny sitraponao ihany dia mbola nataonao an'izao koa ka tsy misy azoko angeny tianao atongavana ianao ny tonga dia aviavy be avy any nefa za mihitsy ary ny tokony ho tezitra aminao. Tsy mazava aminao ve zany aiza ny nanafiananao any sarika fa aza mody faniny eo ianao tandrimy fa raha sanatrika vatana mangatsika nahitaka azy dia vatana mangatsika koa no analan'ireo ray aman-dreninao anao eto sao dia mamindrongonina romotry ny hafaliana tany amin'ny mariazinareo tany ary ianao ka aty amiko vao miteniteny foana. Mbola veriko aminao ry meva fa tsy mivazovazy aminao aiza fotsiny nasianao any sarika dia ampy zay. Tsy hitako raha izany. Matroka ianao andro andro meva ary azo tao an'izany efa mararika nakakeriny any sarika ianao tsy nisaina zany akory ka zao vao hoe maty aiza fotsiny nasianao azy aiza indainao aoka mivozona akanjo kely lahy tsy nanao an'izany ay mbola iziriziry any meva atoroy fotsiny misy azy dia ifandamitsika lehilaviko reny faladianao aza dia atao an'izany loatra ka tsy nanao an'izany angaha tsy navita an'izany tsy ho zaka anao nge mivalin'izao ka inona ary mambarako anao eo efa hoe tsy nanao an'izany mandehana sa vao daholo koa raha angany tranoko raha misy an'izany dia mahataty sary efa nahita ny ngiarasitra ve ianao? tena voatonga mihitsy azao ka fa avy taiza ianao ranto tany meva meva ay mba nisarika tany any koa ny sainao tena nahoana ka efa nanao vava tamiko mantsy izy indray mandeha zay fa hopotehany koa ny fiainako raha tsy manaraka ny sitrapony zay ary lefa nahita dia zay nahatonga niay azy amin'izao fanjavona ny sarika izao tena nahoana nefa mivaly teny ndra nanontanianao izy tsy nahavita sy tsy nanao an'izany hony izy na dia efa nirahonako aza dia mbola zany foana ny lazainy avy aloha izy sy ny polisy mifanatrika fa tsy misy malaky an'izany kosa aloha eto ay mo
Ary aloha aloha za mba handalo any an-trano e. Raha pitso maraina indray miverina eo fa tsy misy miandry ny trano amin'izao alina izao mantsy. Efa nanao velomany tao an-trano misaotra indrindra ki tsy manary amin'ny sarotra toy izao. Ay, raha tokoa. Mahita ny rariny re veloma ianao. Veloma arakia. Tsy mana-tena ny iona amin'ny sarika mbola velona tsony aranto efa firy andro izay. Mbola eto pitadava ntsika ary mama fa hatanjao ny saina. Tsy aferina aloha fa na izaho koa aza mba efa kivy any. Tiaka iren'ny mama fotsiny dia mody miteny an'izany eo. Tena kivy tanteraka e. Fa ngamo mbola tsy nampilaza vaovao mihitsy ny polisy. Dia tsy misy olona mba hahiahina amin'izao akory ve any? Mbola tsy nampiantso aloha zareo hatreto e. Ary ny momba n'ilay vehivavy nanao ahoana? Mbola vao manao famitorana ary zareo. Fa le mpanampy kelin'le madama mpanao volo nahita ny idirana n'le fiara nitondra azy no niala ny coiffure. Fiara manao ahoana hono? Dia nakaiza ny lalany zareo avy eo? Ka izany taksi miloko volondavenona izany dia nizotra nakany amin'ny lalana makany Brickaville iny ny lalany zareo e. Andriamanitro. Dia iza loatra ireny na mivanona izao loha izao e? Asa rery mama. Na zaho koa raha mba manontany tenako. Andeha hivoaka kely aloha e. Mitony tsara fotsiny ianao sao sanatria arary eo indray. Ho tonga eo no rehefa avy eo dia izy no namanao eo aloha. Zay fa lasa. Oay, Sarika. Tena lara ny finday an'i Sarika ty. Allô, Sarika? Ie, izy indrindry ty, manao ahoana ianao? Fa aizy ndry zao e, ha? Iza ny nakakeriny andry fa zao dia zao dia ho tonga any akandry. Mila le miverina izay e. Tsy verina antsony aho e. Fa ahoana kia, Sarika fa misy inona? Atsaharo ny fitadiavanareo hafa tsy ho hitanareo izany aho. Aza mety ampirono zareo amin'izany e. Fa antaniro zareo hoe ohatrinona ny vola tadiaviny fa alohanay raha izany ihany no anafany andry ihany. Tsy misy nakakeriny aho akory fa za ihany no nakakeriny tenako ka. Aza dia mivazivazy rery Sarika, fa ahoana? Izany ny fanapahan-kevitra hitako fa mety. Ndray kosa. Tsy tiandry izany ny anatanterahana ny mariazintsika. Naleoko ny safidiny tsy ho eo anilanao tsony toy izay ho fitahanao eo ambonin'ny alitara. Sarika! Tsy ranto aho. Namitaka sahady ianao na dia tsy mbola nikambana akory asika. Efa nanaiky ny anatanteraka an'ilay safidy telo nomeko ianao. Nefa mbola nandingana indray tamin'ireo ihany. Dia ilay safidy voalohany faran'izay tsy tiako indrindra eo amin'ny fiainako. Ka tsy azoko ange fa misy inona e? Aleoko mamoy anao sy ny fitiavako anao na dia mafy amiko azy izany e. Tsy te ho saronanao voaly mainty ka ho fitaka sy lainga avokoa izay avoaka amin'ny molotra ao antokoana ny lanitra sy ny tany tamin'iny andro iny. Tsy misy an'izany akia. Tsy nevitra ny ianao an'izany velively a. Mandainga ianao e. Nisaronanao lainga fotsiny hatramin'izay. Mandana fonjeo mivady aman-janakao. Fonjeo iaina kely fa milanao rainy izy fa aza fahanana lainga toy ny nataonao atsony. Sarika! Aza misahirana mitady atsony e. Efa nanatanteraka an'ilay voadiny hafa nanteneniko taminao aho. Fa raha mbola misy anelingelina amin'ny fifankatiavantsika dia tsy ho ampozina ny zavatra iseho. Ny ena tsy nilaza nefa ianao na dia efa nisokiriko aza. Efa vonina ny amitaka ianao matoa nataonao izany ka aleoko nandray fanapahan-kevitra dia mbola tsy tafiditra tsara. Halako indrindra izany ka tsy tiako koa ny amitaka an'ilay nahary izay mahafantatra tsara ny any ampoko miafina any e. Sarika, mba hainao kosa aloha akia. Tsy afaka miova amin'izany teniko izany intsony aho. Ranto aho. Veloma mandra. Sarika! Sarika! Allô?
Allo? Andray. Tsia! Tsia! renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe voadiny afina nosoratany rsita novelomin'ny faly ny ravo ony miajanirina saloy laingotsiky nandray feo sy nanantondosa tovorazana mamonjy sy olosoa